Miarabantsika isa-tokantrano amin'ity aliny zoma fa raiky amin'ny telopolo ny volana oktobra efatra amby folo sy roa arivo ity ao anatin'ny fandarana resabe hatrany ianao ny tokantrano izay mijery ny fahita lavitra matv amin'ity androany ity dia resaka ny sosialim-bahoaka antsika antony nanasana indrindra ny Andriamatoa Rafanimezatsy Jean Irina filohan'ny afary malagasy. Miaraba tompoko. Miarabanao namana marika, miaraba ihany koa antsika mpiaino isa-tokantrano ianareo namana teknisianina rehetra. Miaraba tompoko. Anisan'ny tetikasa izay nilokalokainy afary malagasy ny momba ny exode urbain afaka azavainao amin'ny andinindininy kely ampatsahivitsika nireo mpijery antsika ny izay tetikasa izay netiny afary malagasy izay ary aiza ho aiza zao ny fivoatra sy ny fizotran'izay tetikasa netiny afary malagasy zay. Mara zany namana marika, nisan'ny fandresena ray lehibe eo anivinay afary malagasy ary anambaranay ny tsingery taona fa 5 taona ny orina ny afary malagasy teo anivon'ireo expérience rehetra hita nanodidina sosialim-bahoaka ny projet exode urbain izay mitoy moa hoe contre la pauvreté. Ny zavatra tiana tenenina ankehitriny dia lokana tokoa ary nanaovana ny aina tsy ho zavatra nandritra ny fotoana maro nanomboka tany amin'ny fanadihadiana jery ny teknika rehetra izay ampandrosony zany rehetra zany ankehitriny efa akaiky ny fandresena ary efa azo lazaina fa eo ampelantanana ny fandresena satria eraha malala ny taux de pauvreté izay meny ny communauté internationale 92%. Eo ihany koa nefany ny fampitahantsika fa manakare Madagasikara satria tany ny angaran'Andriamanitra zany rehetra zany netim-boa ny fanadihadiana hoe hatraiza tokoa ny olana izay mipetraka mahakasika an'ity resaka fahantrana miopapany eto Madagasikara ity dia ny tsara ho fantatra ihany koa tao anatin'ny fanadihadiana dia ny hoe tokony tsy maintsy hiasa ny vahoaka zay vo hinana satria betsaka ihany koa ro mivelona sisa amina faneranana ny famezana kely etseroa zany rehetrarehetra zany vahaolana hita zany tao an'izay rehetrarehetra zay dia ny hoe mifahatsetsima nyity tanàn-dehibe manerana Madagasikara rehetra raha tsy teny afa-tsy ny eto Antananarivo renivohitra fotsiny tsika hoe maninona moa no mitombo ny fako, mitombo ny mpangalatra, mitombo ny mpangarom-paosy, mitombo ny tsy anasa, mitombo ny fonja sy ny maro hafa isan-karazany nefa ny tany mipetra-potsiny maro be. Eo ihany koa zany ny zavatra jerena amin'izay hoe efa nanao ny fanjakana hatramin'ny nazahoana fa leovatena ny projet exode urbain na ny famondrana ny olona avy ato tanàn-dehibe mivoaka ny makany ambanivohitra zany sainga matetika ary izy reny dia ny hoe ny tafo ny fitaovana izay nanamboarana an'le trano reny namidin'le olona ary tsisy tamana any amin'ireny rehetra reny dia nanomboka tamin'ny taona 2010 io namana marika no nisy izay fitrandrahana ny projet exode urbain zay mbola foy ny fahavelo ministra Nadine Ramaroson no efa nanomboka izay nanadiady nijery ny mamety sy ny tsy namety azy dia zavatra tsapa zany raha te hanatanteraka an'izay dia ny hoe tsy maintsy ao foana le ambiance. Ny ambiance aloha zany zavatra tsara voalohany ho fantatra dia hoe ny ambiance manira-tany ny zavatra mibaiko ny ambiance manira-tany dia vola ihany. Zay vola zay zany hoe tokony isy fiarina zany ny tanàna vaovao izay ahorina ka ho anay afary malagasy dia nitrandraka an'izany zay inona avy ary ny zavatra tokony isiny zany. Eo andan'izany ihany koa moa hoe maninona tokoa moa ireo mpamboly avy any ambanivohitra no mitsoaka miakatra ty andrenivohitra. Maro ny antony nahatonga an'izay satria ohatra mamboly izy dia vao mpijaly amin'ny vidim-bokatra ataony raha mboly mangazo izy zao tsy mamenatra milaza amin'izany satria tao anatin'ny fanadihadiana izay nataonay ny ahafantarana fa 50 ariary eny akan'ny mpamogady ny mangazo ray kilao izay afaka roa taona mivokatra zany hoe nefa jerentsika tsara ny vidim-bokatra tonga ty Antananarivo fa mahatratratra any amin'ny 50 sy 900 ariary ka hatramin'ny 700 ariary mangazo ray kilao. Eo moa ny tambary ihany koa izay tsy afaka mizara intsony izay foto-tsakafo tsika malagasy izay kosa nefany dia nahita hoe maro ireo zavatra hita ao anatin'izany rehetrarehetra zany anisan'izany ny hoe ny volo fanondrana. Ohatra teny eto azao androany ny poivre rouge. Ny poivre rouge manerana ny tsena iraisam-pirenena manerana ny tsena izay mbola tena malalaka tsara io tsena io mahatratratra amin'ny 150 000 francs ndraiky lao. Zany hoe raha manana fototra ray ianao satria mahatratratra any amin'ny 5 kilo ny fototra poivre vera anankiray, raha manana fototra anankiray ny poivre rouge azafady iray ianao dia mahatratratra any amin'ny 750 000 francs ray fototra. Raha manana arivo fototra ny olona anankiray azo lazaina fa tokony hanana 750 millions izy. Inona zany ny zavatra tsy tokony hampanana an'izay 750 millions zay
tsotra de tsotra eo aloha zany ny tena marina ny fomba tokony jerevana hoe aiza ny commande a inona ny zavatra misy a atraizany zavatra tokony apetraka ao anatiny ohatra zany koa ny resaka voanatsindrana ny resaka sakay izay tedavy ny tsina maneran-tany a dia zay rehetrarehetra zay zany nakambana ka ny exode urbain atreto de tena fandresena isorako an'andriamanitra lehibe aloha ny fitahiny manokana isorako ihany koa malagasy pritany razana izay namety sodrano anay ary isorana lehibe ihany koa ireo mpampita vaovao satria noentinay tao anatiny tsy mora nanao azy maro fanenjehana maro ny vaovao zay diso apita ao anatin'izany rehetrarehetra zany a maro ihany koa ny tsy maintsy zavatra atao ka anisan'izany ny anankiray ny fiaraha-miasa kaiky tamin'ny mpanao gazety sy ny fampitanay azy de hery lehibe anankiray a io de zao fitiavatanyrazana tena marina io ary io a tsy ilanay doka irinay malagasy manontolo zay eto aloha de fa misaotra manokana ny ministera amponina sy ndrara sosialy zay nanaraka an'izay dianay zay sy nylaza ihany koa hoe anao ny projet exode urbain isorako ihany koatra ny association tany gasy zay mieritreritra ny ampanana tany ho an'ny malagasy mitsotra ny tanjona zany de ahoana no anana ny malagasy a tany misoratra amin'ny anarany a ahoana ny anana ny malagasy a tany misy fiarina ary eto a misy aingam-panahy anankiray zay nanao première vague zay teo a fizara-tany voalohany raiky amby 570 ny zaranay fa teneniko anao namana marika fa ny 60% tam'ireo oloreo mbola tsy nanana tany hatramin'izay nenany fa nandray ny taniny izy a de latsaka ny ranomasony ary tena ny tena izy hoe tena zany zavatra rehetrarehetra zany zany de tokony ho vita etsoko ny fanjakana hoe tokony atao targetra ahoana ny anana malagasy tsirairay avy tany a misy fiarina ho anay a fandresina ho anay hatretiny exode urbain amin'ny 7 novembre zao zay a no izara isotra an'andriamanitra aloha zay voalohany a izara ny deuxième vague a ary ambonombo nofikena amin'ny tapevanana tsy manao joro zay fa nofikena amin'ny tapevanana eo ihany koa zay anao fanadiovana fobe amin'io resaka projet exode urbain io a irosotrany zay ary ninoninona mihitsy ny zavatra ho tenenina de zao hoe mpandresy zay a ary vonina am'izay fandresena zay ny atreto moa zany mety hoe firy reo ny isan'ireo nahazo tombontsoa am'izay tetikasa hatramin'izay nisiny zay aloha iny efa voalazako te ndraiky amby 570 aloha zany zao a ny teny efa nisitraka efa eopelatana ny taniny efa manangana trano ary hatramin'ny androany a be tabe reo mandeha ny amin'ny route nationale numéro 4 eo amin'ny PK 67 mahita andreo trano firoborobona trano atao anatin'ny herinandro misy trano amapolo maro mitsangana za miteny aminao namana marika fa ireo mpizatany izay mandeha amin'ny route nationale numéro 4 iny tsy maintsy mijanona eo amin'ny tanàna ny afary malagasy io makasary manadiady ary a tena miteny aminao fa rehefa lahady sabotsy zoma amin'ny andro atongavako eny zany zay rehetra mandalo ny route nationale numéro 4 de mijanona aloha de mijery satria bord de la route io eto koa mbola itongako fanamafisana fiena fa ny afary malagasy tompoko a de tsy hibodo fananan'olona tsy naka tanin'olona ary tsy akan'izany mandrakizay satria ny tsara ho fantatra de zao hoe isika malagasy a de tokony ifampitsinjo a ifampiresaka ny tany zay misy am'izao a de tany ananan'olona karaha tamy mazava zany hoe nisy ny nanamainty milala ary ny afary malagasy a de name sara-panajariana amin'ny fanarahana andreo oloreo mariana zany fa tsy de hoe vity tany le izy fa raha vity tany a tsy ho tonga amin'ny mihitsiny zany hoe misy 900 ariary isaka mètre carré a nalohanay ho andreo olona nanajary a mba hisiny le fiarahamonina milamy mahary ny fokon'olona ao amin'ny tanàna ny PK 67 io a zay mbola omenay anara-tanàna vaovao moa izy am'seto zao de ny hoe faly nandray an-tanana faly miaraka misalaminay a zay koa mahatsiary mandresy a ary ny fandresena de atolotra amin'ny malagasy a edina am'izay fantrany zay anisan'ny olana moako matetika ty resaka fananatany ty a nanao ahoana nefa ny fakanareo an'izay indrindrandrindra moa zany teo amin'ny resaka hoe mutation na fanovana anarana n'le tany izay ho azon'ireo nandray anjara am'ty tetikasa ity tsara fipetraka be zay fanontanianao zay satria manitikitika ny sainy maro ary manitikitika ihany koa na mpitondra fanjakana raha de manontany tena andrehetra zany de manontany tena ahoana le izy a voalohany aloha tsy mora zay aloha zany tena marina tsy mora no nanao an'lisy fa isorako an'andriamanitra isorako ny ekipako manontolo ihany koa niditra tamina négociation zay tenenina hoe tamy taona 2010 iny zay nanomboka namolavola ny projet exode urbain aty amy 2014 vao manomboka hita ny rendement ary a teo le négociation makasika an'izay tany zay nisy fotoana maro mifamezivezena tao anivonay sy ny mpanajary fampiresaka fampiady varotra fampiresaka rehetrarehetra après nodovetiny rano natsakaina taorinan'izay rehetrarehetra zay zany a mifanaraka zahay de rehefa mifanaraka zay a io zany efa vita karatany efa vita
aboky tenenivony commune ho an'ireo olona reo satria misy le atao hoe buvana braory foto mifanana tany ihany koa eny toerana de reo olona reo ndray rehefa avy eo a no manao acte de vente zany hoe natao an'izay le izy satria zay voalazany lalàna de manao ny acte de vente izy a hoaniny tsirairay avy zay mariana moa fa 300 mètres carré par personne aloha ny tany a natolotra ho anaovana quartier misy fiarina de ho atao 300 mètres carré par personne reo a de iny reo rehefa avy eo no entina miverina ao bivy a azahoany lay tompon'le 300 mètres carré ny karatany ny bivy moa zao suspendu mandrapatonga ny 31 décembre fa avy eo iny a hoentina eny amin'ny domaine izay mino fa domaine Akazobe misy azy a de zay ny akana an'ilay hoe titre foncier avy eo reo vahoaka reo afaka mandohetra ara-dalàna za moa zany androany de anao antso avo amin'ny mpitondra fanjakana mianga avy any amin'ny filohan'ny repoblika mihitsy hoe izay tompoko de mangataka ampanetretena ny mba amoahana titre faobea amin'io tany io ary ny be ny tanàna eny toerana ny sefoko tany eny toerana de miaraka mifampitatana tanteraka aminay ary ahita fandrosoana ao anatiny zavatra tsy mbola nisy teto Madagasikara tsika tena ho hitantsika hoe io marina ka le eritreritra zay nresahandrehetra ny tany aloha fa eritreritra mpifokarongony eritreritra dala maro be zany fanakianana azonay tao anatiny fa zahay tsy kivy ary nangataka foana tamin'Andriamanitra mahatsiaro sambatra zay ankehitriny satria tratranay ny tanjona azonay fandresena zay ny heverinay fa hitatra vetivety ato anatin'ny Madagasikara satria ho heverinay fa projet pilote tato anatin'ny 3 taona nisiny ny fahaleovatena ny projet tatirahanay fa ry malagasy rehefa niresaka an'izay tetika asa zay moa no tsy maintsy misy kosa ny fijerena ny lafiny ara-toekarena araka ny voalazanao teo everina hitondra vokatra firy-taonina na vinavinaina hoe ohatriny eo a no entiny reto olona nahazo an'reto nahazo tombony tamin'ity tetikasa exode urbain ty raha hijery manokana n'le toerana zay efa safidinareo amin'iny lalam-pirenena fa efatra ny tiako angatahana kely aloha na manamarika alohan'ny tena maliko anao an'izay fanontaniana zay de mangataka ny mpijery matevy rehetra malagasy manaraka zao fandarana zao rapitso weekend alady weekend mba hanantony mba hijery an'izay tonga de tonga avy eny toerana de jereo fa zay a de raha maliko ny fanontanianao mahatonga hitondra zay fanamariana zay hoe ao aloha zany tsika am'teny zao efa misy vahoaka amanjatony maro miasa mahazo matsikany ny rehetrarehetra rapitso manamariny eo am'PK 67 izy a eo am'le sonedanana efa miodina ny carrière aloha voalohany mamelona fianakaviana be deabe io carrière io efa miodiny reo mpanao trano maçon sy ny sisa eo am'le tany efa manomboka ny fambolena amin'ny pépinière amin'ny fiasana tany ny fanamboarana zezika ho an'ny volo voanatsindrana sy ny volo sakay eny anivo zany rehetrarehetra zany efa miodina ny taxi be any toerana mahafantatra an'izay daholo angamba mponiny mahitsy a mponina Akazobe fa mirotoroto tanteraka tao anatin'ny fotoana fohy fifamoivoizana ao anatin'iny rehetrarehetra iny satria hoe maro reo olona any toerana ohatra zany mpivarotra quincuillerie ny épicerie ny mpivarotra kafe sy mofo zay efa misy eo am'le tany sahady a satria zany rehetrarehetra zany ny atao hoe fidonana toekarena ka nyrehetra zany de eto hoe io tanàna io de tanàna vaovao misy fiarina ny eritreritry ny afary malagasy ny mahitsy angamba de zao hoe jerentsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay a anomboka amin'ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny zavatra lehibe indrindra maninona moa ato anatina tanina rivo renivohatra raha ny misy manao poulet de chair miompy poulet de chair ao anatina velara-tany tsy ampirayara ka any anatin'izany rehetrarehetra zany manana 300 mètres carré ny olona anankiray a de ny verina ary misy ny vola iraisana de io tany io mizara anankitelo ny voalohany aloha zany a lay 300 mètres carré par personne izay tokony ho azo mpandray anjara rehetra tao anatiny a ao anatin'ny tany manodidina 120 hectare ny faharoa dia atsasaka hectare 5000 mètres carré jusqu'à hatramin'ny 1 hectare izay natao an'ny opérateur économique ary ny fahatelo de ny hoe 1 hectare ka hatramin'ny 3 hectare anamboarana ambolena an'ireo volo fanondrana zay rehetrarehetra zay zany fizarana io tany io areto de efa mahafaly aminy teny ataoko retandra indandra mahazo manamarina any araka ny antsoko teo ny rehetrarehetra rapitso fa efa vitanay borna fontaine mandeha ao anatiny zay rehetrarehetra zay efa andalam-piketrihana ny jiro ihany koa zay ankehitriny miinstalle ny jiro hoe tsy maintsy no iverina fa zany rehetrarehetra zany lay ambiance anteneko tany abealohany isaorana an'Andriamanitra fa ny raison ny opérateur économique am'ireo appel téléphonique misy eo toerana zany hoe efa misy tanteraka ka ny fametrahana zay tanàna vaovao na nouvelle ville zay a tsy sarotra mihitsy satria no iverina ao anatin' zany rehetra zany fa ho tonga antriny any ny asa ny fijerevana ny fanarahana vaovao ny resaka tontolo a mondialisation zany tiako tenenina ka ho anay zany de zay hoe
io a fandresena avery koa zay fandresena le izy a isaoranay an'andriamanitra isaoranay ny mpitondra fanjakana isaoranay ny mpandray anjara rehetra raha fahafantarako azy ny afary malagasy ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ry tsy zay tetikasa zay ihany no ny sahaninareo raha tsy diso izay ny idirako amin'ity fanontaniana ray ty hoe move iarahanareo miasa amina fikambanana iraisam-pirenena na fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernement anankiray ty zavatra ataonareo ty atreto aloha zany a izahay tsy mitsahatra manao ny tatitra manasa andreo tompony ndraiky mpanjakana zay zany tsy manafina an'io mandainga raha misy ministera ka milaza fa tsy malala n'izany projet exode urbain zany zay aloha voalohany ny faharoa ho an'ny resaka famatsim-bola dia ampanetretena ny lazako androany nytinenako ihany koa ny tsy ambaratelo zay mahatonga andrehetra inona ny tsy ambaratelo ny projet exode urbain ny tsy ambaratelo ny tompoko dia mifiraisakiny na fampihavanam-pirenena ary teneniko fa hita ao anatin'io daholo a ny olona rehetrarehetrarehetra manirana ny faritra eto amin'osy na ara-pinoana ihany koa zany hita ao ny kristianina sy musulman zany rehetrarehetra zany zany ny fifangarona ao anatiny fa hiteny ny famatsim-bola ho ataoko mahintsy ny fomba ilazako azy a hatramin'ny androany de latsakemboky mpikambana zay ho azavaitsika mba tsy isina resabe satria resabe io mantsy ny eto amin'ny tany sy ny firenena araka mifandarana androany teny hoe efa-jato sy roa arivo ariary zay fidirana mpikambana adidy isataona voalaza ao anatin'ny statuan'ny afary malagasy ny 4 alina ariary fanarahanay fanaovana communication ny 5 alina ariary a fanarahanay fa vidianana taxi be reo fitaovana nanamboaranay trano a sy ny sisa maro isan-karazany ary 9 alina ariary ny fanarahanay rehetrarehetra hoe ametrahana amena n'lay mpanajary sy nanaovana ny borne de délimitation zay mariako tsara mba tsy isina famadihana fa borne de délimitation ny tsy ambaratelo de zay ny firaisakiny tsy mbola nahita teto Madagasikara na antoko politika io na fikambanana io ka nanana firaisakina toy io tao anatin'ny exode urbain io satria ao anatiny dia hitsika tsara koa ny hevitra ilay mpanakihana maro isan-karazany hoe tsy tompoko tsy 4 miny ao anatin'ny afary malagasy manana amin'ny maizy azy ny ao a matota fita ao anatin' zany rehetrarehetra zany ny sahirana de misy fa ny sahirana dia manana ny nanavitra azy a ny manana dia mifandray tamin'ny tsy nanana zay rehetrarehetra zay zany tsy ambaratelo tao anatin'ny famendreo ary tena miara-miady hevitra zay ao anatin'ny assemblée générale hoe inona nitondrana nyty fireneny ty projet pilote io ary noverina fa raha tao anatin'izay tenyny marika zay nanana famatsim-bola avy amin'ny fanjakana zay nanana famatsim-bola tampamatsivola zahay noverinay fa mbola lasa lavitra kokoa zay koa nefa androany de manatena fa anampy anay fanjakana zay koa de manatena fa anampy anay mpamatsivola satria noverinay ho projet pilote io eo niva zany rehetrarehetra zany koa ny iteneniko hoe amin'ny seto zao le misy fanomanana ny ambassade de Suisse no nahatonga fialatsiny taminay telefônina aloha zany hoe tsy ho afaka fa ny ambassade teto Madagasikara ny mpitondra fanjakana malagasy de nasainay ho avy am'sety avokoa miaraka amin'ny vahoaka malagasy tsonay hoe andao isika rehetra hoany na mbola tsy resy lahatra ary ianao hoe inona zavatra tokony atao ao na fomba tokony anananao tany a tonga avy am'sety eny am'le toerana afahatsika mitena zay rehetrarehetra zay ka valy mahitsy zany ao anatin'izay de zao hoe hatramin'ny androany a de nandeha tamin'ny herin'ny firaisakina nandeha tamin'ny herim-pon'ny mpikambana ny afary malagasy a ary a mbola vonina hatrany a amin'ny eo an'izay firaisakina zay manatena ihany koa fa ho avy tsy ela ny fanjakana sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena zay teneninay moa hoe tena aijery raha tena fijerevana amin'ny fantrana projet pilote io resaka exode urbain namana marika ianao moa efa miresaka an'izay hoe projet pilote zay foana averimberinao zay inona ary nefa ny tsy mahatonga tsy mahavahany ny olana ny fantrana eto andrenivohitra indrindrandrindra raha mijery zao any amin'iny toerana la réunion kely niny amin'iny peflo iny a mivangongo ny fako a tsetsina ny canal inona ny etsika zay everinareo atao amin'ireny toerana zay hita ahitana fahantrana lehibe ireny nandritra ny 3 taona tsika zay no nahazo fahaleovatena tsy mbola nisy teto ny fanjakana matanjaka zay aloha angamba ny amaliko anao anatin'izany rehetrarehetra zay zay miteraka fahantrana inona koa moa zany le lazaina fa fanjakana matanjaka androana zany de miteny hoe ny fanjakana matanjaka tompoko dia tsy mifananana hémorragie be dia be na famatsim-bola goavambe avy any ivelany fa mifanetsehana amin'ny malagasy 20 tapitrisa hiasa sy amokatra amin'ny alalan'ny fiarahamonina misy azy na zay le atao hoe société civile manana ndraikitra lesoka lehibe tao anatin'izay 3 taona nazahoana fahaleovatena zay zay société civile ny mpanao politika ny fitondra fanjakana zay tokony ho arenina ary zay zavatra zay ny hoe
tao ihany koa na tonga antsika dia ny lolompo mifanavakavahana sy ny sisa maro isan-karazany rehefa tsy mitovy hevitra na ny verina fa tsy ao anaty atoko anankiray na tsy ao anatina fikambanana anankiray dia misy mifaniliana fa ny zavatra tena ilaina nefa dia nitsotra hoe lay finiavana ary io finiavana hiala ny fantrano io tsy mbola nisy mpitondra tsy mbola nisy fikambanana tsy mbola nisy fiangonana ka samy teny hoe tsy ilaina zay resaka ady amin'ny fantrano zay fa samy miteny an'izay daholo raha iteny an'izay tokony hampandeferina aloha ny ambo-po tsy tokony atao sakana ary ny sakana mampaharitra antsika malagasy dia sao zay manao zavatra eto amin'ny firenena dia enjehana zay foana ny problème mametraka goavana eto tsy mba misy mihitsy manatsaina hoe io zavatra anankiray io a mety zavatra mpandroso ny firenentsika andao ampiny olona io inona ny anampiana ny olona io fa contraire an'izay ahoana ny aminjanana ahoana ny anaovana plakazy ny olona io zay zavatra zay zany tena nanimba ny firenena malagasy tao anivony na zahoana fa levatena zay tenenako androany hoe ho anay zay dia tsy natsanganay ananana fahavalo ny afary malagasy tsy natsanganay horeriana ny afary malagasy raha ny asa taonay dia mbola veriketo ny 5% mety tsisy raha no fantatra amin'ny alalany ny hainao manjery fa tenenay ne zany tonga amin'ny afary malagasy zany araky ny teninao teo teny hoe nampiaro zon'olombelona na resaka fiarovana zon'olombelona ny ady mivady ane resy ny afary malagasy ny olana ara-piarahamonina resy ny afary malagasy ny ady tany resy ny afary malagasy zany rehetrarehetra zany zany fa hoe inona zavatra ho atao ary ny zavatra tiako tenenina dia tsotra ihany hoe ny fametrahanay fanjakana matanjaka zay midika fa hoe rehefa miasa daholo vahoaka 2 tapitrisa manana zomaolona inona le tena hoe zomaolona ane dia mianatra ianao misakafo ianao malalaka ny fiainanao zay ny tena hoe zomaolona ka rehefa mijery zay zomaolona zay mifanjakana mijery zay ny vahoaka dia tokony hafantatra fa hoe tsy maintsy miasa vo mihinana fanjakana dia tokony halala hoe reto vahoaka reto mampiditra hetra ho ana zay rehetrarehetra zay zany ny afangaro anankiray dia zay le hoe fiarahamonina ka zay engaina fiarahamonina zay a fametrahana fanjakana matanjaka ho anay a dia zao ny teneninay ninninona itsarananay nahoana fitsomba fijery anay a dia no heverinay fa avita metraka n'izay fanjakana matanjaka zay say inona moa tokony andehanana andehandeha eny amin'ny trisbe na inona ny tokony andehanana grevetsy raha ohatra ka mety ny fiainanao an-trano fa matoa ianao mitady zay rehetrarehetra zay dia misy ny tsy fihetezany anjaran'izy ary zay anjara leadership raha tena vrai leadership ianao dia ny hoe ahoana arany ny fomba ametrahako nyty plasty a mba ty tena tsy ampimenimenina reto io angamba mety hidirantsika ny hoe ahoana ohatra resaka amin'ireny tsena ny komon'ireny tsika resaka n'ireny tsena amin'ny mpivarotra moron-dalan'ireny tsika ahoana moa ny tonga dia anasoranao an'ireny resaka mpivarotra moron-dalan'ireny ho asorinao izy dia tsy mihinana asorinao mpivarotry ny komma dia ho aiza mesure d'accompagnement tsy izy ohatra zany nyfandravana trano lava teto fa maninona raha misy toerana hafa izay manina ho azy aloha alohan'ny andro tanana zany rehetrarehetra zany zany ny olana le fisiny mesure d'accompagnement tokony hojerena ka matetika ny andriamatoa Jean ireny dia hoe afindra le mpivarotra afindra amina toerana ampidirina ao anatina tsena nefa ny tsy manaiky zareo hiditra ao anatina tsena ahoana ny hevitro makasy raha momba ny lalàna an-tsena aloha zay efa teneniko foana za eto dia miteny ny commune urbaine d'Antananarivo ny vatana fa eto ny zavatra tiana tenenina dia zao nanao daholo a nanomboka tany amin'ny fandravana an-tsena nanjomany iny tena olana fototr io namana namana marika zafady fa za miteny aminao a fa voarava an-tsena nanjoma dia nanomboka amin'ny fivarotana moron-dalana ny famitehana an-tsena nanjoma dia fahotana mafaty teto amin'ny firenena zay aloha zany dia efa tonga dia hitsikitsihako tanteraka satria tamin'izany dia fantatritsika tsara hoa hoe nisy ny savony gasy nisy ny vilany gasy ny aluminium avy any Ambatolampy reny confection kely eraky ny tanàny reny ny resaka sorte mini bande zay efa navitana hira sy ny maro zany eny fiainana tamin'io dia misy zany société kely be dia be tany ampivoatanàna tany fampitehana an-tsena nanjoma mba hajakany nosinosi ny karana zay sy tsy ambaratelony io a dia ny zavatra olana avy eo dia iny manenjika an'ilay amoron-dalana zany sisa le mpivarotra areto ny loza zay teneniko am'izay hoe tsara ho fantatra ny mpitondra ny tanàna fa hoe ny olana mipetraka anie dia mbola olana koa ny lalàna an-tseny na manao ny ezaka lasa fahavalo fotsiny commune sy mpivarotra satria maninona ny olana mipetraka amintsena tsy voafiantsony zao hoe iza ny grossiste iza ny détaillant fa mpivarotra grossiste afaka varotra détaillant ihany forcenao hiditra ny anaty tsena manara-penitra ny olona fa ny tsy fantatra ao dia zao hoe le atao ny grossiste atao ny afaka varotra raha 10 000 ty tanty akan'le olona hivarotra ny anatin'ny tsena azy ato mety azo 9 500 le 5 le sitrany be dia be amin'ny malagasy ary androany dia hitondra éducation citoyenne na resaka hoe souveraineté na maha-malagasy atsika dia ny hoe za dia miantso atsika malagasy zay manatrika an'izao teniko zao hoe aoka re tompoko tena anjifa ny vita malagasy tsika raha mbola azonao atao manampy an'ity fireneny ity raha mbola azonao jerena hoe atraizany tena tokony hipetrahany maha-malagasy ianao ahoana ny anampinao any ananany olona ny tamora any ananany olona tsy manan-kelofa vidio ary tsy fao vita malagasy tsy manana orinasa fa miantso ny rehetra hoe
tena tsy maintsy miditsika am'izay rehetrarehetra zay satria vola be eto amitsika ny to amin'ny olona makany velany lasa le eta tsy nosy ny etakarana hatramina io filiperiony tena erreur fondamentale eto amin'ny fireneny mora tokoa le izy fa zao tsy anasa be dia be ny sandam-bolantsika memena andro manalo loatra ny fianantitra ozy le fitenena zay zany rehetra zany eny problème atsika eto na manafara resaka ara sosialy zany hoe misy ny zavatra anankiray ary zay mba etsoko ny filopirenena sy ny gouvernement tam'izao hoe andao hanao atrikasa national momba ny sosialim-bahoaka fa tsy de resaka politika io rehefa mipetraka reo vahoaka reo za miteny an'izay ary eo le olana tenenako foana rehefa tafiditra amin'ny anao manjera hoe ny mahadiso ny zavatra misy ankehitriny eny de zao hoe reo olona manam-pahaizana goavambe avy any ampitany atsona ho conseiller-na ministre na nitovy fahaizana amina ao anaty membre du cabinet any inona zavatra misy eo anaty zany rehetrarehetra zany ianao zao ohatra hoe raisiko hoe tany amerika anao nianatra nanao bâtiment nataonao tany amerika re tsisy afa-tsy béton armé fa izy eto madagasikara ny avitanao trano ny béton armé zaka ny vola amin'ny malagasy raha manao béton armé raha manao trano 5 millions de francs raha itapitisa ariary zavatra ny anaranao fotsiny anefa efa 4 milliards zany rehetrarehetra zany mampitonatona ny firenena io karaha za zany miteny hoe any amina resaka conseiller présidentiel conseiller primature conseil ministre reo mpanolontsaina sy membre du cabinet alo no mila olona mahay social-mbahoaka sy tena niaina ny fahorim-bahoaka fa zay ny tena mahatonga social-mbahoaka ikorotana misy ny miara teknika technicianna ane mipetraka eo foana reo resa mipetraka directeur maro isan-karazany manatanteraka ny asany foana fa ao anatin'ireo mpanolontsaina misy lalandiso mihitsy matetika eto firenena zay indrindra masy alohan'ny amara-paranantsika ny fandarana dia anytany anao fanontaniana rey mahakasika ny mikasika ny politika izy tia ho anareo ve efa tonga ny fotoana idirantsika am'izay fampihavana-pirenena zay satria efa natsiditsidika eo teo ihany zay resaka social-mbahoaka zay nefany tsy maintsy ifototra am'izay fampihavana-pirenena ianao monko nanatsidika teo hoe nisy tsy mifankaty misy mifanentsika fotsiny olona ny sasany tafavoaka de sotomin'ny sasany midina any ama ahoana ny fahitanao an'izay fampihavana-pirenena Andriamato Rajonary Mampianana président de la 4e république Andriamato Marc Ravalomanana président du 3e république Andriamato amiral Didier Ratsiraka président de 2e république ny professeur Jafy Albert président de la république Andriamato Andry Rajoelina président na transition zany rehetra zany tompoko de efa naheno ny tena koa fa ilaina ny fampihavana-pirenena ary tsy hitako tsony zay saka na anaty androany raha natao ny fampihavana-pirenena tsy hitako zany zay olona na matony teny an'izay ny rehetrarehetra de natsapa ny hery goavana rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena ny FFKM miresaka fampihavana-pirenena ny androm-panjakana fampihavana nyresaka n'izany rehetra zany izy ara no andrasantsika de inona tsy anaovantsika an'izany ary ty mitenenako am'izay resaka politika zay de zao hoe tokony tsahatra hatreo ny resaka valifaty tokony tsahatra hatreo koa ny fiatsaram-belatsy nareo mpanao politika any tena tsy mananasa raha ohatra ka tena zoiviny eto amin'ny tany sy ny firenena zay de efa tonga de ahitsoko ny rava zao ny CT rava ny CST zany rehetrarehetra zany de zao hoe ao anatin'izany rehetrarehetra zany nisy olona zay tsy manatsaina fa tsy hoe ato anatin'ny ty arem-bahoaka sy ny fananam-bahoaka ty an-trano no tsy maintsy iainako anatin'izany rehetrarehetra zany amiko vahoaka samy vahoaka tsy miady fa ny vahoaka sy ny mpanao politika no mila ampihavanina be de be reo kajikajy politika zay no verina ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa nandiso ny zavatra rehetrarehetra ho anay zany de efa nanao mifanehokevitra taminay na manjery sasany de ny hoe amiko na ny gouvernement tokony isy ankehitriny ara de gouvernement tamin'ny fampihavana-pirenena samy tokony ametraka ny ampimpony hoe andao araloha ametraka tanjona raitsika horavaina treo zavatra nisy nandritry ny tolom-bahoaka 91 2002 2009 fa andaotsika hiaraka ampandroso firenena de amin'ny 2018 ho tsarainy vahoaka zay tena hoe izany tena nahatanteraka an'izay rehetrarehetra zay tokony afaka ampandroso ny tsirairay avy zany raha tena marina ka raha ny fampihavana-pirenena tsy ny afary malagasy reny akory no nyteny fampihavana-pirenena ary atreto de zao zay tenen'ny vava de tokony ho tanterahana samy miteny daholo reo filopirenena rehetra teo aloha ka raha ny fampihavana-pirenena zany de amiko mahitsy ny fitenenako hoe matoa na ny communauté internationale filopirenena zay samy voafidim-bahoaka ny hery lehibe toy ny FFKM sy ny sisa miteny an'izay fampihavana-pirenena zay tonga ny fotoana ary tsy misy zavatra tokony andrasana de tsy atao fampihavana-pirenena voalohany fiatsaram-belatsy raha mbola ao fiatsaram-belatsy io anao an'izay noeritreretina fa azahoana ny tombotsoa fotsiny na ny intérêt de ny verina fa mbola hiverina ihany tsika betsaka ny ary io raha mbola iaina foana ny valifaty eto ny tsirairay avy za miteny anao namana marika fa ho sahirana ny tsirairay avy io zany ny tena marina de zao hoe
ny olana tsy eo anivony zay eo anivony tsy fanatatirahana zay fampivanam-pirenena zay tsy hoan'ny mpanao politika fa hoan'ny vahoaka ary zay rehetrarehetra zay a mampalahelo nefa raha itapoara zao de lasa misy hoe makany anina de makany anina fianakaviana ray mikorotana noho ny resaka politika noho ny fijerevana fa ianina ny tokony ananina na ianina ny tokony ananina olon-dehibe samy misaintsika dia nisy ihany koa fampiresahana nisy zavatra natao a tsy misy resaka afa-tsy mifanataterahana fampivanam-pirenena andao aloha nasoa ny firenetsika amin'ny 2018 atao fananana de vita hoe izany boby de izany carter de zay ngamba ya eny ary mialohany anakatona antsika ny fandarana de eo microminitra zany ianao anazava na amoaka ny afatra ao amin'ny mpijeritsika ny afatra de zao miantso ampanajana ny rehetra omiotanan'izay voalohany a mangatabavaka aminareo zahay tsy mora ny tolona natrianay a ny adidy zay andreketanay a mangataka ny rehetra zay hoetom-bavaka ny afary malagasy a hoetom-bavaka ny tanindrazantsika mangataka tolo-kevitra zay mangataka fifamezan-tanana amin'ny rehetra ny faharoa dia ninninona ho lazaina tsy maintsy mangata tsodrano otrany zay satria ny tsodrano ny zava-mahery mangataka tsodrano aminareo ray aman-dreny mpanjakany zahay mangataka tsodrano aminareo mpiray tanindrazana zay meo tsodrano zay tompoko andraisanay a an'izay adidy rehetrarehetra zay ny fiany de zao hoe ny fandresena azonay de tsy hoan'ny afary malagasy velively ny fandresena zay hitanay a de natao andresena ny fahantrana eto Madagasikara izahay de averinay sy manamafy a fa tsy nataonay akana fahavalo akory ny afary malagasy ary tsy mieritreritra nizaniza ho fahavalonay zahay akoatry ny resaka fanitsakitsahana ny zoma olona zay tsy azonay ekena makasitraka manokana ny television matv a makasitrana kanao namana marika ary reo technicianna marobe a ny verina ihany koa fa hozarainay hatrany numerona telefona fa anay mifanerasera aminareo de ny 033 17 743 98 033 17 743 98 na ny 034 98 a 00516 034 98 a 00516 reo mbola maniry manana tany rehetra sy anana tany a dia mbola afaka manantona ny afary malagasy izy satria mbola maro tany ahafahantsika mifampijery veloma tompoko ya misaotranao andriamatoa zanirena fanomezatso filohan'ny afary malagasy zay ihany koa no nanakatonantsika nyty fandarana resabe ity tamin'ity zomalina ity a zay no mametraka velomanareo ary manasanareo hatrany anaraka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv veloma